Coucou les loulous, tonga sondriato anatin'ny pejy Aimlora Gasy misotranao foana manaraka androantsika araka ny fanarahana dia resaka momba ny maquillage. Tamin'ny 5 ny volana May izay anniversaire quoi dia nahazo an'ity pochette cadeau ity avy any amin'ny Maybelline Madagascar. Nisy produit anankitelo tao anatiny dia nisy pinceau anankiray ihany koa dia hoy hoe ny miresaka ny produit tsara kosa tsy mafapiantoka mihitsy dia ireo indrindra no horesantsika androany. Anankitelo les produits vaovao no meny dia reto izy reto: misy an'ilay lifter gloss, dia misy an'ilay super stay active wear, ary misy an'ilay falsies lash lift izay mascara izy ity. Atombontsika amin'ilay super stay active wear ny resadresaka tsara sa manokana dia tsy pistache. Tsy nisy tasy zany mihitsy ny tarehako taloha. Fa taty aoriana moa zany leve manao cache-bouche, tratran'ny pollution, misy allergie ihany koa satria efa manomboka mangatsiaka ny andro, misy monimony kely, misy mangididy kely dia farany mametrapetraka an'ireny tasy maro isan-karazany amin'ny tarehy ireny dia ny super stay active wear ny tena hitako hoe vahaolana vetivety satria manositra ianao dia voafina ny tasitasy faharoa manarakaraka an'izay malefaka izy sady manify zany hoe tsy hita be hoe manao fond de teint be iny olona iny ary ny fahatelo dia 30 ora izy no mipetraka eo amin'ny tarehinao raha ohatra ianao tsy manaza tarehy mandrindra ny 30 ora. Indray ary ny lifter gloss indray ary raha ny fampiasako dia ny matte foana hatramin'izay ny super stay ink fa nanandrana an'izy ity dia tena babona ny foko. Tena tiako loatra satria mandimandina ny molotra ohatrany hoe repulpé zany ihany koa izy dia ny fofony koa tena ohatrany chocolat. Ny falsies lash lift ary dia mascara izy ity. Za tsy maintsy manao mascara foana isanandro satria tsy herenareo ny fohy any volomasoko dia manao mascara foana dia izy ity tena nahafapo anahy indrindra satria ohatrany hoe melavalava zany ny volomasoko dia ankoatran'izay tena ohatrany hoe miolana zany mihitsy ilay izy. Atombontsika amin'ny super stay active wear. Ty misy ty tsisy ataontsika ohatran'izay le izy mizara roa ny tarehy ny avaty asitsika, ny avaty tsy asitsika an'ireto produit ireto. Ataontsika kely fotsiny dia hitantsika hoe ohatrany ahoana ny fiovany. Io izy io tadiditsika ireny tasitasy amin'ny tarehako ireny sao dia tsy hitatsony izy rehefa avy eo dia ozy izy tsika hoe aika tsy hisy tasy akory. Rehefa manositra ihany koa dia asio tsara hatrany amin'ny tendanao any ambany any mba isian'le izy hitovy loko tsara, nifie tsara ny tanao amin'izay fotoana izay. Jerenareo ny abetsaka le matière nefa dia kely no napetako teo. Toy izao zany izy. Jerenareo sahady ny fiovany nefa mbola tsisy fikarakarana be hoe ahoana fa tena hoe fanosorana bazika fotsiny. Dia le matière zany anjarantsika mandanjalanja fa tena mety be mihitsy izy na kely fotsiny ary no ataonao. Sao dia efa hitanao ny mahasamihafa azy misy tsisy, misy tsisy. Tsy hitanao tsony ny tasy tamin'ny tarehako. Ataontsika indray ary ilay lifter gloss dia asitsika ny ilany dia tsy asitsika koa ny ilamolika. Kosa aloha io ary izy eo ty misy ny ilany tsy misy. Dia mascara sitsa maranantsika azy dia hitanareo ny tena mahasamihafa be anazy. Rehefa manao mascara dia somary ataonao zigzag kely ohatran'izay dia voakitika avokoa na le volomasonao fo maniry kely iny ary. Voilà. Voilà. Io wow, jerenareo fa tonga dia nisokatra be mihitsy ilay maso anankiray rehefa tratran'ilay mascara dia jerenareo ohatrany hoe lava zany ny volomasokilany, tsisy volomaso, misy volomaso. Zay zany le izy. Misy, tsisy, misy, tsisy, ka aleoko misy. Ohatran'izay momba an'ireny produit anankitelo ireny fa
ity are andao asitsika lalao kely azahoana an'ity lifter gloss ity iarahantsika amin'ny Maybelline Madagascar. Ahoana ary ny atao raha ohatra ka te handray anjara amin'ity lalao iarahana Maybelline Madagascar ity ianao? Alefaka ao anaty description ny lien idiranao anatin'ny page Maybelline Madagascar. Rehefa tonga ao ianao dia ataonao j'aime ny page, dia mitady ny publication mahakasika ny lifter gloss ianao, dia manao commentaire ianao hoe omeo an'ilay lifter gloss hoy Laura Gasy, omeo an'ilay lifter gloss hoy Laura Gasy. Mi-identifier namanao anankiray mbola tsy abonné ao anatin'ny page ny Maybelline Madagascar ianao dia alefanao ny commentaire. Misy ny fisarihana isaky ny asabotsy ao anatin'ny page ny Maybelline Madagascar. Raha ohatra ka ianao ny tsara vitana dia mahazo gloss lifter gloss toy ity ianao, tsy ity ihany ny lokony fa reo hitantsika amin'ny sary reo misy anankidimy azonao isafidianana. Raha ohatra ka tao aorianany tagenao an'ilay namanao dia ny j'aime ny page ny Maybelline Madagascar ihany koa ny namanao dia mahazo lifter gloss anankiray ihany koa izy dia toy izay raha te hialaka ilalao miaraka aminay ianao. Raha ohatra kosa hoy ianao hoe ka ny ankoatra ny lifter gloss ange Laura dia za koa te hahazo an'ilay super stay dia za koa te hahazo an'ilay falsies lash lift dia inona ny atao dia izao ary omena code promo isika izay nahita nyity horonan-tsary ity. Ny code promo dia Laura Gasy 30 no anarany, Laura Gasy 30 no code promo atsika. Rehefa tonga eny amin'ny Maybelline eny amin'ny lasity ianao na ao amin'ny Maybelline ao Korindrano dia miteny hoe Laura Gasy 30 dia mihena 30 isanjato avokoa ny produit rehetra amidiny zareo ao. Manomboka androany alahady ny code promo io no manandanja mandra-pahatonga ny talata 12 ny volana Jona, izany hoe 10 andro be izao ianao zany afaka misitraka an'io code promo Laura Gasy 30 io. Tsy ireo ihany kosa nefa ny produit ao amin'ny Maybelline Madagascar fa mbola maro dia maro dia manasa antsika rehetra anao ny j'aime amin'ny page ny zareo dia amin'izay maharaka ny vaovao rehetra momba ny produit izay avy any ivelany izay authentique ihany koa efa ela nisan'izany Maybelline izany dia izay ary resadresakitsika androany dia ndao hikarakara vatana satria ny ririnina dia manimba molotra manimba tarehy ihany koa dia ndao mahijejojejo tsika rehetra, ndao mahikarakara dia misaotra antsika foana manaraka ny video dia manaraka indray Pelo Matoko.